Yeah. Ie de tonga sondry ary eto amin'ity direct antsika androany ty izay mitondra ny lohateny hoe Joda sy mozika. Joda sy mozika. Ny amin'ity moa zany de resadresaka ny ataontsika eto miresadresaka mozika, tsy voatery mozika ihany fa ny mety zavatra be da be mitambatra ao anatin'ny mozika sy ny zavatra azo resahantsika rehetrarehetra amin'ny mozika malagasy, mozika vazaha sy izay mety fahalalana kely ananako momba an'izany izay tena kely de kely fa série ana vidéo moa zany izy ity izay enregistreko en direct sady mba te hiresadresaka aminareo koa afaka manontany nareo afaka manontany de valiko nareo raha azo valiana le izy de raha iko moa de valiko de ohatran'izany ny ataontsika eto androany de efa maly moa zany nanomboka nanao direct de androany indray verina eto aminareo eto hiresadresaka izy ity moa zany izay fandarana kely ataoko avy ato an-trano de afaka jerenao ny replay ao amin'ny YouTube raha ohatra hoe tsy hitanao ny direct de moko misy an'le série ana vidéo ihany ato anatin'ny Facebook. De inona moa lazaina ankoatran'izay fa de zay zany tonga soa eto amin'ny Joda sy mozika izay resadresakantsika izahantsika atao matetitetika zay tsy fantatra moa zany isaky ny andro iny aloha mivoaka ny épisode amin'izao fa tia ny épisode faharoa de androany tsika hiresaka hoe ahoana ny fivoarana ao anatin'izany mozika zany inavana zavatra tsy ampoizina rehefa tafiditra ao anatin'ny mozika zany moa zany tena anisan'ny zavatra ananako zavatra tenenina be da be angambany satria rehefa manomboka manao mozika zany de manomboka mafana fo be anao tianao zavatra be da be tiana teraka nofonofinao de zany rehetra zany tsara foana no misy hoe inoko fa be da be ary misy ny olona izay te hanao mozika satria nofinofin'olona maro zany nefa tsy fantatry zareo hoe ahoana ny ao rehefa tena tafiditra ao ianao hoe inona ny zavatra tena tokony atao satria tena sarotra ary be da be ny zavatra tsy ampozinao de ohatr'izany moa zany ny resadresakitsika eto androany de miandra anareo i-comment sy iteny ao anatin'izany rehetra zany de toizantsika ny resadresaka sahoana izy ity moa zany tsy mbola tsisy intro mihitsy ty resadresaka ty fa izahantsika sy ny intro izy amin'ny manaraka sy tsika intro kely de zany foana zany no hitako hoe tsy de miteny tsy de misy miteny matetika hoe ahoana ny tena zavatra mitranga zany rehefa tafiditra ao anatin'ny mozika ianao indrindra zany aty Madagasikara zany teneniko fa ny ivelany tsy fantatro de rehefa tafiditra anatin'ny mozika moa zany ianao de mieritreritra anao fa manana zavatra tolotra ohatran'izany zao tamin'izany fotoana hoe rehefa nanomboka tamin'ilay épisode maro moa zany resaka hoe rehefa mivoaka vila tamin'ny pazapa de nanao hira nanao album izany daholo zany faniriko de nitanterahako kanefa rehefa tafiditra ao amin'ilay izy ianao de tsy voatery hoe hainao daholo ny zavatra rehetrarehetra ary ny olona efa manana ny zavatra efa fataony hatramin'izay iny zany misadapta amin'iny tena sarotra be ho an'izay mbola vao miditra ao anatin'ny mozika hoe rehefa miditra ao ianao zany de efa misy fombafomba ataon'ny olona zany hoe rehefa manao hira ianao de ohatr'izao ny tintian'ny olona rehefa ohatra hoe mitady contrat ianao de ohatr'izao ny tokony fanaovana azy ary mila karazana marketing kely zany rehefa tafiditra ao anaty mozika ary zany zavatra rehetra zany tsy niandry an'izany mihitsy tamin'izany satria tsy fantatro mihitsy hoe misy an'izany mozika fa nieritreritra hoe tafiditra zay za tamin'izany 17 taona tafiditra ato de tonga de ataoko daholo fika rehetrarehetra hoe amoaka hira sy ohatr'izany de malaza ohatrany hoe mora kely fa tsy zany mihitsy nefa le izy fa mila an'izay fijery teneniko zay de ao anatin'izany moa zany be da be foana ny olona manontany anao hoe ahoana raha hira ahoana ny atao raha anao cover ahoana ny atao raha hiarahira am'lahy ohatr'izany moa zany no tena faheniko foana matetika
dia izany rehetrarehetra izany izay fanontaniana matetika sarotsarotra valiana foana dia mamaly fotsiny moa hoe rehefa ohatra izany a dia atombohy amin'izay zavatra hitanao tsisy ankoatran'izay atombohy amin'izay zavatra hitanao a rehefa manao tianao mozika ianao zany dia atombohy amin'ny zavatra hitanao na cover io na hoe manala azy fotsiny ianao satria mozika koa tsy voatery hoe lasa pira be sy hoe lasa ahoana re zany filazako an'izany hoe lasa tena hoe enjana be ianao na hoe ohatra zany fa fitiavana hoe te hizary ianao a satria filinanao le izy a dia mba tianao raha hoe mba misy olona mahita an'izany filinanao zany fa tsisy hoe resaka hoe hitady vola ianao na ohatroatra zany a dia zay karazana zavatra rehetrarehetra zany a mila jerenao daholo zany a ao anatin'izay rehefa miditra ao anatin'ny mozika izay rehefa amin'izao androny réseaux sociaux zao moa zany a dia mahafinaritra foana mahita olona hoe manao ny filinana izy a mamoaka ny hirany a mamoaka ny hirahirany izany hoe mamoaka ny hirany a amin'ny Facebook ohatra izay hira tendrena ao an-trano dia ireny mahafinaritra foana mahita an'ireny za manokana dia mampirisika an'ireny foana satria ianao a misy zavatra ao anatinao izay tsy fantatrao fa rehefa manao an'le mozika ianao zay fantatrao hoe ve ohatra zany ny feoko hoe ve ohatra zany ny takatra hoe ohatra zany zany tena zavatra hitako rehefa manao mozika dia misy anisy tela alovany aina raha tsy mba zafy izay manao kokoa dia kokoa dia za zao tena tia mihira saingy tsy mahay ie inona ny teneniko amin'izany tamin'ny mbola kely dia misy fomba fitenin'ny dadanay zay hoe samihafa ozy izy a ny mahay mihira sy tsara feo dia hitako hoe tena marina ihany le izy dia hitanareo misy hoe nareo ve tsy mahafantatra ohatra hoe mpihira dia tamin'ny voalohany izy tsy tena hoe mahay be zany zany hoe tsy mivalana izy rehefa mihira tsy hoe tsara feo be koa nefa izy fa misy mivalana ihany tsy mivalana be moa zany tiako tenenina fa aina mampivoatra an'le mozika le feoany zany dia zany moa zany misy manontany ana foana ahoana le tiany atao raha ohatra hoe mba te hivoatra amin'ny resaka mozika sy feo ohatra zany izay za moa zany tsy coach vocal fa ny expérience-ako fotsiny tantaraiko a dia misy an'ireny mpihira reny zao ohatra ataoko hoe exemple tsy ataoko mpihira gasy fa ohatra hoe mpihira vazaha ohatra Selena Gomez zao tena zany tena anisany hoe tena tsy tian'izany Selena Gomez zany mihitsy tamin'izy vao nanomboka nihira hoe raha tsy feo forcena ho mpihira fotsiny zany Selena Gomez zany fa avy eo moa rehefa hoe lasa tafiditra lalina amin'le izy zay le teneniko anareo rehefa miditra lalina ao anatin'le izy satria arakaraka ny filinana ihany koa io te hamoaka ny filinanao ianao dia rehefa tafiditra ao anatin'le izy nareo dia mihira foana dia lasa mivoatra dia Selena Gomez tena lasa mivoatra be mihitsy izy ary tena hoe tena mahay lasa mahay izy dia ohatr'izany zany ny fihirany na ataoko ary hoe tena mieritreritra anao hoe tsy mahay mihira ary tenen'olona hoe tsy mahay mihira dia afaka mivoatra foana zay zany no atao rehefa manao mozika hoe te hihira ianao na hoe te hahay hira dia mila mahay mivoatra ao anatin'izay zany expérience hitako dia ohatra zany zao ny anaty aloha tena manatabava olona mihitsy hoe mitabataba isa-maraina foana mihira dia ohatra zany mihitsy nataoko rehefa mifoha maraina dia mihirahira mafy be ary zany anisany nampivoatra ny feoko na talohan'ny mpazapa na tao aorian'ny mpazapa zany tantaraiko zany satria tamin'ny mpazapa ary mbola hitako hoe tena ambany be ny nivoako tamin'izany zao koa ary mbola hitako hoe mbola ambany ihany fa mbola miezaka foana zany dia ohatran'izany ny rehefa mihirahira dia coucou Jennifer Silvana ahoana nataoko fa za mora sepitra dia ahoana io moa zany zaho tsy coach fa ny expérience ako zao rehefa matavitavy zay za olona mahazoazo aina kely mora mahazo aina mora matavitavy dia lasa mora sepitra dia ny fitaravenana izy io zao tamin'izay tany tamin'izay nanao formation kely tamin'izany dia sady miazakazaka no mirahira dia lasa mivoatra ny soflanao dia moa koa raha ohatra hoe misy kibo kely dia ahenahena kely ny kibo dia zay dia avy eo ampianarina koa ny sofla mila manakatra mila mihira foana
io zany ny trafony zay zany ny tena hitako hoe mila amin'ny trafony anao de mivoatra ao anatin'izany hirahira sy mozika de ohatran'izany de anisan'ny zavatra tadidi koa izay eto amin'ity ohatrany fandarana kelytsika direct ty moa zany de misy anecdote kely tadidiko zay tamin'izany fotoana nanao final ny pazapaza tamin'izany de invité tamin'izany ry imara moa zany tsy haiko na matadidy an'izany nareo génération taty aoriana imara izay sy marion de niry ry zalahy tamin'izany de za moa zany avy nihira tamin'izay de tonga avy any marion de niteny anahy hoe tena efa mety lesy zandry tena efa mety fa ny tsy ampy amin'ny lafotsiny izy le mamoaka an'le adalana reny zay zany le de nahatonga saina be an'le izy satria le adalana zany ohatrany hoe zavatra ao anatinao hoe tokony avoaka zany hoe mila mitapitapy mihitsy zany anao rehefa mira manakatra avo manakatra ambany zay moa le hoe sady manakatra nefa ambany any de ohatr'izany mila andramana daholo zany ary miramira foana de zay no mampivoatra rehefa mira zay moa zany izay tsy fahotana mihitsy zany tsy hoe tsy fahotana fa tsisy mahabedy mihitsy zany hoe mba te ho tsara feo sy mba te ahiry tsy voateripira koa ne tsy voateripira hoe professionnel koa rehefa mahay mira de zany anisan'ny zavatra mahafinaritra foana mba gaga ny olona hoe way tonga lasa mahay mira be de vakika any ny ho an'izay commente de micommente indray Stella Lovaniana raha tsy mba zafy hitanao za ohatra tsy manana personnalité fa rehefa mihaino Whitney Houston ohatra de manaraka mety tsara fa vao andramako mira reny hitanareo misy an'izay tsy haiko inona ny anaran'izany phénomène zany ary za tena manao an'izany mandeha le hira de manaraka an'le hira de tena mety io ranga tena haiko io ary tena tsara feo rehefa manaraka an'le mpihira miran'le hira fa vao le instrumental fotsiny mandeha ka tsy mandeha le mpihira de ratsy feo be de ohatr'izany zany phénomène zany de zay koa le izy moa zany nareo hoe tsy manana zay impression zay hoe rehefa manao enregistrement feo anareo na mihira na miteny de ohatra mieritreritra zany hoe ohatrany ve feoako de ohatrany hoe zany mila anazarana ny tena zany anazarana ny sofina hoe rehefa mihaino anareo de hoe ay ohatra zany ny feoako raha mivalana kely de ohatr'izao ny anamboarako azy ny mpihira koa matetika ny mpihira de tena anisan'ny olona manana sofina tsara be zay zany tena avantage ny mpihira reny mpihira malaza be reny tena tsara sofina be indrindra fa reny olona mahay mangalatahaka feo an'olo reny tena anisan'ny olona tsara sofina ary zany tena tsy haiko hoe ianarana ve sa hoe tena efa talenta ao anaty fa mila mahay mihaino anao de mahay mamerina an'le izy de zay ihany ny voarana zany a mozika mihira foana de mitabataba foana manakatra ambony ambany de mikotrana sofla moa zany miazakazaka manenanena kibo kely de ny sofina zany mila ampikotranina mihaino an'lay hira de zay de blomblom kokoa za mba te afehan'ny deuxième fois fa tsy tafa mihitsy za koa ngeza ye de ohatr'izay le teneniko teo ahoana re zany ny anahy zany tena zay foana tena hoe za tsy misy tena hoe miracle be zany rehefa hoe te hivoatra amin'ny zavatra fa mila mihira foana ianao ary rehefa mihira foana ianao de za tena manome toky anareo 100 isan-jato fa mivoatra ife io mivoatra ifeo io fa tsy hoe fe raha mikotrana indray zay fe zay de ohatr'izay fotsiny tena juste hoe mihira ianao de raha ohatra hoe deuxième fois zao ohatra ny tianao atao de makany mihaino deuxième fois foana zay le hoe ampianarina ny sofina de mahay mamoaka an'io vava feo zay zany tena hitako za zany tsy hoe coach be na hoe ohatr'izany fa matetika koa moa zany ny misy manontany an'izany foana de zavatra nisany mba tiako resahany zany de mahafinaritra anahy koa miresaka an'izany mba mizara mifampizara koa mahafinaritra de zay ihany mila inonao le zavatra tianao atao de aveo ianao rehefa maheno an'iny de hainao mamerina an'iny rehefa mamerina an'iny foana ianao de mivoatra feo anao io misy an'izany zao izay tsy haiko na misy mpihira
pira mba mitantaran'izany tsy haiko mety tsy de tena misy an'izany angamba rehefa hoe ato amin'ny réseaux sociaux fa tena juste blink fotsiny hoe zany afa mihaino hira de mandindihy de mitatasiaka eo miresaka ny rivalité-ako amin'ny raianina ohatr'izay angamba mety tena hoe fataon'ny pira gasy na hoe miresaka niketrika an'izy fa tsisy tena miresaka an'izany en fait io feo io rehefa ohatr'izay zany hitako hoe avantage zany rehefa manao enregistrement ianao na amin'ny vidéo na any amin'ny studio de lasa zatra niny hira iny ny feo anao hany karaha ohatra hoe tsy takatra iny tany amin'ny studio fa nanao an'le izy ianao zany tena nijaly be mihitsy ianao nanao an'le izy tany amin'ny studio de rehefa enonao foana le izy tonga aty an-trano amin'izay le hira enonao foana de rehefa mihaino an'iny amin'izay ianao aveo ka mamerina an'le izy hoay to takatro zany zao tena anisan'ny zavatra phénomène tena hoe tsara resahana zany ary rehefa ohatra hoe ho anareo zay te hivoatra amin'izany feo zany de manandrama hoe enregistré eo amin'ny téléphone feo anao na enregistré eo amin'ny tsy haiko hoe de enoy foana andramo takariny indray mandeha de enoy foana de avereno fa takatra iny aveo de ohatr'izany de ohatr'izany moa zany amin'seho coach avendrany eto fa expérience daholo zany fa matetika koa nefa ny feo zany ho antsika ty Madagasikara tsy tena hoe feo be koa nefa mikontry rehefa manao mozika fa mila saina mahay zay zany tena fijeriko azy satria tsy ny feo ihany zany mahatafa rehefa mihira fa tsara no mivoatra ara-peo misy an'ireny tena efa enjana be reny moa zany de tsara mihaino an'ireny ho an'ny pira malagasy izay akafizinareo de enoy izy de avereny zay ataony de zany anisan'ny zavatra tena mampivoatra de zay fotsiny le izy ry zalahy tsy hoe fotsiny moa zany fa ketrika daholo zany de ohatr'izany moa zany rehefa tafiditra ao anaty mozika de mieritreritra an'izany zavatra rehetrarehetra zany ianao hoe mora daholo zany rehetrarehetra zany ary be da be ny olona tena hoe zay foana zany fanontaniana zay koa ny tena anisany antony tia vidéo ataoko tia be da be foana manontany anao hoe ahoana lesy ny atao rehefa te hivoatra ahoana ny atao raha ohatra te hanao cover de zany moa zany efa nisy nanaovako vidéo YouTube ihany tany aloha tany fa tsy de tena nisy ny raharaha le izy tamin'izany fa resaresantsika eto daholo zany rehetrarehetra zany afaka manontany nareo marabatapitra ty direct ty de ohatr'izany rehefa tafiditra anaty mozika ianao mieritreritra hoe mora nefa tsy mora le izy ny mihira ny miketrika ny hoe ahoana ny anaovana instrumental ahoana ny anaovana ny ahoana zany filazako an'izany ahoana ny anaovana ny hoe clip ny sara mivoaka zany rehetrarehetra zany tena anisan'ny zavatra tena mampiasa saina zany sauf ianao hoe manana manager izay efa hainy mahay an'izay zavatra ataony de zany zavatra zany no tena anisan'ny tena hoe manano sarotra rehefa eto Madagasikara ianao manao mozika de ny anahy manokana moa zany izay anisan'ny tena tia mozika de anisan'ny zavatra nahagaga anahy zany tamin'izaho mbola vao niditra tanaty mozika hoe ay ve ohatr'izany ay ve izy ity tsy hoe ohatr'izao fotsiny de avoakako le feeling de tonga de mety io fa tena misy zavatra ketrehana mihitsy ka hoe makatsy ohatr'izany zany tena mampalaza an'ireny mpihira malaza amin'izao reny zay tsy ao anatiny de ohatr'izany ny ataonjareo ary mitrandraka an'izay rehetrarehetra zay no hitako hoe sarotsarotra de ianao zany raha ohatra te hivoatra amin'ny zavatra ataonao ohatra anazy zao design nataoko de niezaka nanao teny foana za tsy niazakazaka be ary tsy haiko mety hitanareo foana zany hatramin'izao tsy tena hoe miazakazaka be aho hoe mavita hoe clip raha isan-kerinandro ohatra na isaka ny 2 herinandro tsy mbola mahavita an'izany fa miezaka mivoatra foana anatin'ilay fitadiavana n'ilay musical sy ny art sy ny marketing sy ny ao anatiny daholo moa zany rehetrarehetra zany rehefa tena te hamelona fianakaviana ianao na mitady papa amin'ny alalan'ny mozika anisan'ny zavatra mety mahafinaritra anahy koa hoe amin'ny ty resaka ataontsika en direct ty de miinvité an'ireny mpira malaza be reny de mba anontaniana eto hoe de ahoana ty ahoana ny atao lisany zany mampalaza an'ireny ireny mety mampiangapiainga inspiraka kely ve lisany sangisangy daholo zany de ohatr'izany zany de rehefa te hivoatra ianao zany ao anatin'le fandehany de mila manao foana
Ohatranazy zao izay fantataraiko anareo maly moa zany hoe namoaka hira kely anankiroa zany tao aorinan'ny voako tany amin'ny pazapa izay ataoko hoe anisan'ny challenge ho anazy zany tamin'izany fotoana satria 17 taona andray 20 taona tamin'izany ary de za daholo ny organiser hoe ataovy ohatrohatr'izao le mozika de za ndray mamorona ny hirany de ohatr'izao le hira de ohatr'izao koa le clip de makaria tena azakazaka be zany tamin'izany surtout raha hoe sady mbola mianatra ianao de ohatr'izany sady sotr'izany kely any de inona koa ny azo lasaina ankoatran'izay zay foana zany no anisan'ny zavatra tiako tenenina ho an'ny olona na ho an'ny zandrikely zay any arina izay miteny anahy foana hoe za koa mba tianao mpihira za koa mba tianao mpanao cover de za moa zany meme kely foana rehefa ohatr'izany fa teneniko anazy foana hoe ok ary mety zany azo atao tsara zany fa ny tena tsara tenio tsara aloha hoe ahoana ny tena hitondrako anazy ary zany ny tena misy fomba fiteny vazaha zay hoe I wish I knew then what I know now zany hoe iriko fantatra teo aloha ny zavatra fantatro zao de ohatr'izany zany ny tsara ohatr'izany zany no matetika ao an-tsaiko rehefa misy ankizy miteny anazy zany de ozy hoe fantaro tsara aloha feoanao de fantaro hoe aiza ny tena tianao aleha de ataovy le filinina de zay ny tena matsiro de zay tsy voatery vola ihany koa rehefa manao mozika indrindra ho antsika ty fa ohatrany hoe nany andafy zao raha mizaha miditra anaty mozika zany de tena rehefa mahita contrat amina label zay vao atao hoe azo lazaina hoe tafa ary ny label no tsika zany azoko lazaina hoe manana chance zany tsika gasy izay afaka mivoatra amin'ny direction artistique zay tiatsika fa tsika tsy manana tsisy an'izany label be zany eto hoe raisiny le artiste de raisiny an-tanana daholo ary tsy afaka miala io na misy blème na ohatr'izany fa na ny andafy tena ohatr'izany mihitsy hoe raisin'le label ao an-tanana izy izy tsy tompon'ny feoany zany hoe tsy tompon'ny feoany zany izy tsy ohatrany zany tantarako an'izany tsy izy tsony zany ny tompon'ny feoana fa le label nanaovany sonia de tsy izy koa ny tompony hoe ohatr'izao no tiako atao fa le label no mifidy hoe ohatr'izao ny mozika mety aminao ohatr'izao no hitondrana ianao de manaiky an'iny fotsiny izy de mandeha manao hira mankany amin'ny studio de mamoaka clip de ohatr'izany de rehefa mamoaka clip aveo de mipoaka iny aveo de manao live de rehefa mivita ny live de verina manao album indray de ohatr'izany rehetrarehetra zany hoe mivoaka ary amin'ny télé ary ianao ohatr'izany fa tsika zany azoko lazaina hoe na de hoe tsy mpampidibola raha vola mbola malalaka tsara ihany ny resaka mozika mbola malalaka tsara ihany resaka mozika de zany rehetrarehetra zany anisan'ny zavatra mahafinaritra ary tsara isery fiavana tsara de fa ny vazaha tonga de ohatr'izay mihitsy hoe le label zany ny tompon'le hira raha vao sous contrat ianao ka raha ohatra hoe namoaka hira ianao ohatra ka tsy mipasy le hira na hoe tsy malaza de afaka anaovana an'izay tianao ianao aleoloha hijanona kely ianao fa ohatrany tsy mandeha le hiranao de le tsika ty moa zany tsy hoe mijanona kely fa mbola terre angamba za mbola mazotanao hirahira foana ohatr'izany moa zany atsika ty de ho an'izay manao mozika any zany koa anisan'ny zavatra tiako encouragena ho an'izay manao mozika ka mieritreritra fa hoe mbola tsy tena mandroso na hoe mbola tsy tena tafa de aza kivikivy fa atao foana de mivoatra foana ianao de hitan'ny olona foana ianao zay ihany zany tena milay amin'ny resaka mozika sy amin'izany fivoarana mozika izany de dinio tsara ny zavatra atao hoe inona ho aiza sy inona ny zavatra atao de androantsika izay tiako aseho anareo eto tateo aoriana moa zany rehefa navita an'ireny clip reny de nanao karazana tany anaty cover indray zany no ohatrany hoe te hiditra tany zany no nidirako kokoa tamin'izany mozika zany zay le hoe hoaiza nareo de iny moa zany tsy tena hoe nisy hoe inona be zany fa
hoe anao cover fotsiny a de zay nafinaritra ana de nataoko zay moa zany le hoe filinina le izy de ataonao am'izay filinina fotsiny aloha de nanao cover tam'izany nisy ran Chris Brown zay hoe privacy zay zany zao filinako tam'izany de nataoko le privacy de ohatr'izay zany no fiatomboana mozika atao fotsiny mozika de tam'izany fotoana koa nanao mashup ny hira shine respecté zany efa taty aorina be zany fa tany aloha tena efa nanao hira be da be izay nisy tsy navoaka nisy navoaka de ohatran'izany de androantsika zao tsika ijery an'ilay mashup ny hira shine izay ide nananako tam'izany hoe teranga anao mashup an'ity hira ty satria le hira nalaza be tam'izany de hozaraiko aminao eto ilay izy de miara hojerentsika ohatr'izay koa moa zany tena concept an'ity ahoana moa zany fitantarako an'izany concept an'ity live tsika ty de zay de jerentsika eto le clip asehoko anareo zao Maru volana zay nahitako sy natsapako fa misy sambiafy anao mivoatra tsy takatrantragno tsy mafantatra mody koa tsy sasakaligny masatriaka anao milavany am raha tsisy dika niresaka anigny walawala anao tsisy lerany aminao bitsigny telefony magneno isandera kara olo mpagnano aferanao vonivony tsy è numero Allô? Telefoni magneno isandera kara olo mpagnano aferanao vonivony tsy è numero sambola ty avade namako ianae ohatran'izany zao zany feo zany zao tsy takatro mihitsy tam'izany zay nefa azo lazaina hoe mba efa tena ela taty aorina ihany zany fa nefa tsy takatro zany feo zany raha zao zany de mety takatra ihany fa tam'izany tsy takatra sabati dambuni ambani raza keno zako ambo magnotany mandengandenganao aiko ny maringy mbisy mivony ambadimbady kaigny zatsolo adala tsy verifagnahy azoko jiaby raha taonao minay kiala mina raha tianao atao fô zao mbola ty avade deko menakilanao no masalamanay ay deko menakilanao telefoni magneno isandera kara olo mpagnano aferanao vonivony tsy è numero sambola ty avade namako ianae iala aminao tsy pare zao sabati dambuni ambani raza keno zako ambo magnotany mandengandenganao aiko ny maringy mbisy raha mivony ambadimbady kaigny tsy malala moke ty seko tsy malala moke tsy malala moke ty seko anao ileko anao sambola ty avade namako ianae iala aminao tsy pare zao yeah wow ye de ohatran'iny zao anisan'ny eritreritra kely nananako tato an-tsaiko tato hoe za mba tianao an'izany hoe ohatr'izao indray ny hira mba tiako atao de nanao an'izany tam'izany fotoana de
zay zany le mozika hoe tsara foana ny manao zavatra mahafinaritra anao de ao anatin'izany koa ny fijerena hoe aiza ho aiza ny zavatra mety mba metimety de tamin'izany moa zany nalaza be reny hiran'ny chaîne reny de le hira anankiray farany izay hiran'ny chaîne efa taloha be izay mitondra lohateny hoe sarotam-piaro de ohatr'izany ny atombohako nanao cover de nanomboka nanao cover de nataoko le izy de zay ngambany ohatrany hoe anisan'ny zavatra nafinaritra anazy zany de aveo koa moa kalken'olona hoe misy manao cover so ohatr'izany de nanohy an'le izy ary anisan'ny zavatra mahafinaritra anahy foana zany ary za koa mahafinaritra anany hoe anao zavatra vaovao sy hitrandraka ny hoe atraiza amin'ny potentiel koa ary mbola mitady an'izany foana hatramin'izao de ohatran'izany tiako resahana tamin'ity épisode 2 ty hoe ahoana ny mampivoatra ny feo ahoana ny anaovana ny zavatra tiana sy ny zavatra eritreretina izay ide anananao an-tsaina mila tsara ny mamoaka anazy ary tsara koa ny mivoatra mba ampivoatra anao sy ampafaly anao amin'ny tenanao satria tsy ny hafa ny faninananao fa ny tsara vitanao maly zay moa zany le fiteny de ohatran'izay zany ny podcast atsika androana izay miresaka aneny hoe ahoana ny atao raha hivoatra ny mozika sy ny zavatra tiana atao amin'ny mozika de amin'ny épisode manaraka indray tsika miresaka zavatra hafa ao anatin'izay mozika zay ihany de mijerijery vidéo tsika ao anatin'izany de mbola tsy tena kazay tsara moa zany isaky ninona sy amfiry ny anaovantsika azy fa ezahako atao amin'izay lera arivariva foana le izy de am'izay tsika mba maromaro ny eto de misaotra anareo nijery ho anareo zay nandalo rehetra teo nisy petsapetsaka vitsivitsy nareo de misaotra anareo koa izay mbola hijery an'ity direct ty de azadino miditra ao Abonnez de azadino koa miditra ao Abonnez any amin'ny YouTube fa any amin'ny YouTube koa misy zavatra be da be izay za ty manao vidéo réaction de any koa tsika manao an'izay akoatran'ny mihira moa zany de zany koa mahafinaritra anahy de inona nazo ambarako ohatran'izay inona nazo ambarako ohatran'izay de zay narahanao teo ny épisode 2 ny Joda sy mozika de azonao jerena atao amin'ny page moa zany zany rehetrarehetra zany de misaotra anao naraka hatrany farany de azadino miditra ao Abonnez averiko ihany azadino miditra ao Abonnez ndana misabonina raha sendra hitanao ty ndana fa indrasako zay ok are masto